Olatra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'ity rindrina ao an'ity mitomandravana tatsimon'ny Madagasikara izay manamora kokoa ny fiforonana oram-baratra eto amintsika. Araka izany dia saika mibahan-toerana kokoa ny oram-pahavaratra aty amin'ny faritra atsimo sy ny afovoantany ary mihitatra hatrany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny ato anatin'ny 3 andro ho avy. Tsara foana manamarika fa mety alohavana na arahana tafiditra izay rotsakoran'izay eo ihany koa ny varatra ary indrindra ao anatin'ny fotoanan'ny avandra isika amin'izao. Tsara ny manamarika raha ho amin'ny rahampitso manokana fa mety hisy fidinany kely ny mari-panambony indrindra aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia tombanana mbola anevikevoka ary afana hatrany. Raha ny vinatoetry ny andro amin'ny rahampitso maraina nijerena amin'ny antsipiriany dia mety mbola hitoetra ihany aloha ny zavona vao maraina eto amin'ny afovoantany. Isisan'olona tandrifin-drahona ny amin'ny faritra avaratra andrefana torak'izay ihany koa morontsiraka atsimon'ny nosy. Ny faritra hafa homaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Raha ny tolakandro indray dia hiverina andrahona raha anoram-baratra araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety alohavana na arahana tafiditra izay rotsakoran'izay miainga avy aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy mihitatra amin'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana. Ny aty amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana sy avaratra atsinanana iny moa dia saika homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Andrahona na andrahona mitsitokotoko mety hisy ihany enerjika isina orana tandrifin-drahona fa mitsitokotoko izay orana izay amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra Imelaka sy Menabe. Raha ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 4-30 degré zao maripana-ambony indrindra any Amalaimbandy, Miandrovazo torak'izay ihany koa ny any Maheva-Tanàna. Eo amin'ny 7-20 degré na 20 kosa ho an'ny faritra anaty morontsiraka atsinanana saika manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy indray ary dia mbola azo vahana hatrany aloha ny oram-baratra aty amin'ny faritra atsimo mihazo ny afovoantany ary mihitatra amin'ny faritra avaratra andrefana nosy. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana. Saika homaina kosa ny andro ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Imelaka sy Menabe. Mety hisy ihany ny orana tandrifin-drahona any amin'iny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Raha ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 4-20 ka hatramin'ny 7-20 degré zao any afovoantany morontsiraka atsinanana eo amin'ny 2-20 ka hatramin'ny 30 degré raha toa ka eo amin'ny 2-20 ka hatramin'ny 2-30 degré ny any amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Mety ho tafakatra 5-30 degré maripana-ambony indrindra any Maheva-Tanàna. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny zoma izay dia mbola hitoetra hatrany aloha ny oram-baratra eto amin'ny afovoantany iray manontolo torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovonany, Atsimo atsinanana mety hitatra hatrany amin'ny faritra Anosy. Ny any amin'ny faritra avaratra andrefana ihany koa dia mety hisy izay orana izay amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Ny faritra hafa mbola hotomanana homaina hatrany amin'ny ankapobeny indrindra ny aty amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana ary any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay kosa dia eo amin'ny 9-30 degré zao maripana-ambony indrindra any Malaimbandy sy Miandrovazo. Tafakatra 20 degré ho an'ny faritra anatiny ary mety hananika hatramin'ny 30 degré maripana-ambony indrindra any amin'ny morontsiraka atsinanana. Izay mahakasika ny toetry ny andro faraka ny efa mahazatra anao. Rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahatondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia nisy fiakarany kely ny tahan'ny fahatondrivotra amin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Saika avo efatreny na avo dimy eny amin'ny fiatran'ny OMS avokoa ny rehefa voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy nijerena dia vinavinaina hijanona ho ambony hatrany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahatondrivotra eto Antananarivo. Araka izany dia mila mitandrina fatratra ireo vehivavy bevoka, ny zokiolona, ireo zaza madinika ary indrindra ireo izay marefo mahakasika ny taovam-pisefoana sy ny fo. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.